politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny traite nefa dia zava-dozana ho an'ny taranaka nefa tsy fantatsika. Nefa ny traite dia raha araka ny filazan'ny Nations Unies azy, araka ny famaritan'ny Nations Unies azy dia maro ny zavatra ao anatiny. Raha tsy makafotsina ohatra hoe ireo zaza mpangataka izay ampiasain'ny ray aman-dreny angataka. Raha misy fitadiavam-bola zany aorian'ny ankizy dia efa traite zay, famarian'olombelona zay. Nisy tamin'ity anio ity ny fiofanana sy fizaram-baovao avy amin'ny Brand National misahana ny ady amin'ny fahamarinan'olona na ny BNLTEH ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'izany ady izany tetsy Anosy. Mpanao gazety fiarahamonim-pirenena samban-draharaha samihafa no niatrika izany. Araka ny fanazavan'ny sekretera-panatanteraka eo anivon'ny BNLTEH, Eric Ramiandrosoa, dia maro ireo karazana fahamarinan'olona na traité d'être humain toy ny resaka fampivarota-tena, fomba fampiasana ireo mpiasa trano amin'ny fomba tsy rariny, fampiasana ireny zaza mangataka eny an-dalana ireny. Ao anatin'ireo traite de personnes na hoe ao anatin'ireo situation de traite de personnes, situation de vulnérabilité zany amin'izay fotoana izay. Inona marina moa zany atao hoe famarinan'olona zany. Na le tena hoe famarinan'olona ary ohatrany tsy dia mahazatra antsika, tsy mahazatra antsika ny famarinan'olona fa tena mbola tsy aintsy voambolana, tsy aintsy mbola ho ampiasaina tsikelikely ho tonga ny ampelantanan'ny olona hoe inona dino dika ny famarinan'olona. Traite des êtres humains, le olona mihitsy no exploitena. Raha misy exploitation n'ilay olona zany na amin'ny alalan'ny herisetra na amin'ny alalan'ny aran'ofo zany na hoe mariage forcé ny ankizy tanora asena manao mariage dia reny zany dia herisetra zany reny zany dia efa ao anatin'ilay atao hoe traite. Isan'ny zava-doza eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ity tompon'andraikitra ity ny maheno amin'izao fotoana fa mamokatra horonan-tsary mamofady miisa 7 alina isan-taona Madagasikara araka ny tatitry ny samban-draharaha misahana ny elo ka nabaka niaraka tamin'ny sampan-draharaha Amerikanina ny taona 2023. Mahafantatsika hoe fa amin'izao fotoana izao misy 7 alina 90 000 nisan'ny vidéo vokariny isan-taona. Lasa mpanao cinéma daholo ny gasy fa saingy cinéma mamofady porno zany dia izany resafintsika ny vidéo pornographique zany. Ny tanorantsika izany manao zany zavatra zany lasa fitadiavam-bola izy. Andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana an'ireo olona manana toe-tena varira maneran-tany no safidinay teo anivon'ny fikambanana ho atao ivony zany fankalazana zany anivo. Maherin'ny arivo ny olona manana toe-tena varira fantatra manerana ny nosy ka manodidina ny 900 amin'ireo ny mivondrona amin'ny fikambanana albinos Madagasikara. Manodidina ny 900 amin'ny vahoaka ankehitriny no efa mahafantapantatra ny olana iainan'ny olona manana toe-tena varira eto Madagasikara. Hoy Andriamatoa Soja Ramiandrosoa Fulgence, filohan'ny fikambanan'ny albinos Madagasikara. Lasa sujet sensible eny anivon'ny fiarahamonina satria miteraka resabe noho ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ka izany no anisan'ny antony lehibe nananganana ny fikambanana. Miditra amin'ny faharoa taona ny nananganana ny fikambanana amin'izao fotoana. Miezaka izay manatona tena tokony andraikitra akaiky ny andraikitra ny hoe inona no azo atao, inona ny vahaolana hoentintsika manoloana an'izao trangana tsy fahaliam-pahalemana nefa manana toe-tena varira izao. Na eo azy ireo ezaka maro no tanteran'ny fikambanana tao anatin'ny taona nijorony dia mbola anatin'ny mafy tanteraka ny tranga tsy fandriam-pahalemana iainan'ny olona manana toe-tena varira. Tsy mahafa-po ihany koa ny sasany amin'ireo didy avoakan'ny fitsarana ho an'ireo mpanao ratsy raha ny fanazavana. Raha ni-identifier satria ny mpikambana moa zany tsy forcé takoa ny varira rehetra ny hiditra anaty fikambanana nefa izy anisan'ny arofanina ny fidirana anatin'ny fikambanana fa raha ni-identifier fa maherin'ny arivo fa ny mpikambana manodididina ny 900 izao manerana ny nosy. Mitoy noho izany ny fampahafantarana ny mpiara-belona ny mikasika ireo olona manana toe-tena varira izay no amaren'ny Soja Ramiandrosoa Fulgence fa tsy manana zavatra miafina na mampiavaka azy fa mitovy amin'ny olona rehetra. Ny 13 Jona teo moa andro iraisam-pirenena ho an'ny fampahafantarana ny olona manana toe-tena varira saingy anio vao nitanterahana tetsy amin'ny Centre Faravohitra nivon'izany fankalazaina izany. Nisy ny varavarana misokatra nentina nampahafantarana ny be sy ny maro ny olana varira
ny zavatra iainany, ny zavatra vitan'ny fikambanana tao anatin'ny roa taonany Jorony, ny tranga tsy fandriam-pahalemana mahazo azy ireo. Raha mikasika ilay tolo-dalàna iarovana ny sokajon'olona varira izay nolanin'ny parlementera sy ny teo anivon'ny Sena ary rehefa navoakan'ny ACC dia nasiam-pantsiana ny didy sasatsasany ao anatin'izany raha ny fanazavana. Irin'izy ireo moa ny resahana manokana mikasika ity tolo-dalàna nasiam-pantsiana ity amin'ny session manaraka ka mba handinihan'ireo solombavambahoaka vaovao izany indray. Irinay amin'ny session manaraka zao mba ho tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny anivon'ny antenimieram-pirenena ny mahakasika an'izay. Anisan'ny lalao andrasany maro eo amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Eropa ny lalao eonan'ny Espaina sy Alemaina. Ny ekipa Espaniola izay mbola tsy resy mihitsy nandritra ny lalao rehetra nataony tamin'ity fifaninanana ity ary heverina ho anisan'ireo favori. Tombony ho azy ny fananany any Lamine Yamal izay mpilalao ao amin'ny Barcelona, zandrikely vao 17 taona monja nefa mahavita manakorotana ny vodalaharan'ny mpifanandrina aminy. Ho an'ny zareo Alemanina indray dia manana tombony lehibe satria milalao amin'ny taniny ary manana mpilalao fanta-daza ihany koa tahaka andry Musiala, mpilalao amin'ny Bayern sy ny maro hafa. Ny lalao moa dia atao amin'ny kianjan'ny Parena de Stuttgart any Allemagne. Ny baolina moa boribory ka asa izay hivoaka mpandresy. Marihana fa hivatana ao amin'ny fahitalavitra TVM ity lalao ity amin'ny 7:00 anio. Etsy ankilany ihany koa ny lalao misongadina hifanandriana Portugal sy la France, lalao faharoa anio izay azo lazaina fa iady dia iady tokoa.